Halleluja. Dia amin'ny ferinale indray raha no iarana amintsika ty fotoanandroany ity a. Dia faly indray mahita anao eto amin'ity ity a, hiaraka mampahery amin'izao fotoanan'io izao. Dia ny fiadanan'ny tompony amintsika tsirairay avy a, tokony ry havana malala fa mahery tsara daholo indray tsika rehetrarehetra izay eto amin'ny androany ity a. Miarabanao nahavita an'iny tontolo andro iny. Isika ny tontolo andro iray vitantsika izany dia soratsika n'Andriamanitra zava-dehibe izany. Halleluja. Mieritreritra mihitsy hoe zava-poana ny anao tafody ao an-trano io fa zava-dehibe io ary tsy misy fahasoavana ohatran'izany hoe tonga indray ary izao tsika tonga alohan'ny atorontsika dia hiresaka momba an'Andriamanitra, hifampahery, hivavaka eny tenin'Andriamanitra. Inona ny ilaina mihoatran'izany ry havana malala? Tafody soamantsara ao an-tokantrano ianao na avy ny olona ny ivelany ianao tsy lena fa ao anaty trano. Halleluja. Mbola misy mihazakazaka any ianao efa eo ianao zao efa ao an-tokantrano. Halleluja. Mety misy miady amin'ny fiainana mihitsy any ananiny amin'izao fotoana izao fa io a tahian'Andriamanitra. Misy olona amin'izao fotoana izao amin'ny hôpitaly tena miady mafy amin'ny aretina fa ianao io jere a. Na dia mety misy tsy mety aza ny fahasalamanao, aza matahotra nefa tsisy an'izany tsy mety izany foana amin'Andriamanitra. Anasitrana anao any tenin'Andriamanitra. Raha kivikivy ianao dia hampahery anao any tenin'Andriamanitra. Dia maharitatra amin'ny farany fa hiaraka antsika amin'ny adiny iray sasany latsaka eo dia hieno hivavakantsika, hieno hirintsika, hieno toriteny-tsika. Dia mbola mila belatra eto koa amin'ny toriteny a, dia hivavaka ho an'ny firenentsika, tsy misaraka eto tsika raha tsy mahery daholo. Androany hivavaka fanomboana eto Tanambavy Ama, hitondra toriteny Tanambavy Marizô ary hivavaka ho an'ny firenena eto Tanambavy Erika. Fantatrareo daholo izany olona izany a, dia nareo koa tonga soa raha misy andro avy miaraka aminay dia tonga soa ianao a. Dia maharitatra amin'ny farany dia tonga avy indray rapitso raha hitanao a fa mety amin'ny fanahinao izao fandarana izao. Ny tompana Baviaina nitatsika niditra voalohany teto androany a. Iamana Baviaina avy eto Frantsa, Rahalahy Tojo avy any Allemagne, dia Erika Rak, Rodine Marie, Marie Gilda, Ianitra Nirina, Ian Jessica Patitsia, Tahiry Mario, Ambaratsiky, Maman Valtina, Armande Lalao, Angela Io, Lanty Nirina, Berthe Sava, Roly Anisha, Aimé Lovely, Miorak. Halleluja. Isika rehetrarehetra izay Olokaraja Mandimby, Sendelanaina, Kenera Keron, Andrina Suzella, zaho ihany izao, Lala Selina, Ologarana Orso, Yasina Ranaivoarsan. Dia tahian Jesosy daholo tsika rehetrarehetra. Afaly aho mahita anareo, tena afaly dia izany mahatonga tononiko eto daholo izay anarana hitako aloha rehefa mbola afaka manonona satria rehefa eo tsika anaty toriteny tsy afaka manonona intsony dia izay tafiditra eto tonga dia arabaina tonga soa ianao fiainana rakoto. Amiran'ny zavatra rehetra aloha ary dia andao aloha hivavakantsika ho an'ny fandarany e. Matena feno fanatreana androany ka andao ampandrosotsika ny vavantsika Yama avy any Koweït a, izy a no hitondra vavaka fanomboana amintsika eto androany. Tany tompo a Anabavy Yama, anao ny fitenenana. Tany tompo pasitera dia tany tompotsika rehetra dia manonona fiadanan'ny mpampantsika tsirairay avy hatratra izao fotoana izao indray dia hiara hivavaka isika tompo. Endry Andriamanitra anay tsara indrindra mbola misaotra anao izahay satria mbola narovinao, mbinonao tamin'iny tontolo andro iny ka nahatratra izao fotoana izao indray. Dia ankehitriny Jesosy malala indreto izahay tonga eto anaty anao, hiankohaka eto anaty anao, fona izay bebaka anaty anao raha misy zavatra tsy nataonay tsy araka ny sitraponao. Mamindrafo aminay Jesosy malala ary ankehitriny izahay tonga amin'izao fotoana izao Jesosy hiaino ny teninao, hiaino afatra indray Jesosy malala dia hatrehanao feno Jesosy izao fotoana rehetra izao. Enkane tompo ireo izay tondra ny teninao Jesosy mafana ny masonao any Jesosy no anindry ny lelan'izy ireo ka ho tompo sambatra ireo lela hitantoka aty anatin'ny fona tsirairay avy ny izany teninao izany. Dia ao kokoa tompo ny fona tsirairay avy rehetra Jesosy ho tany lonaka ny izany teninao izany Jesosy ho teny fiainana eo aminay izany teninao izany. Tsy ho mpiaino fotsiny ihany izay fa ho mpiaino mpakatoa no ilay amin'ny alaran'ny sarobidy. Dia petraka ny am-pelatananao Jesosy io izao fotoana ny rehetra izao dia ianao ny Jesosy ny anaky ianao ny aron'ny kondisionay tsirairay avy ny tenena tompo manatrefy ny favona rehetra rehetra dia apetraka ny tananao foana ny rehetra izany Jesosy malalo. Halleluja, halleluja, amen. Halleluja.
Tsaka ny anapavitsika iama tao anatin'izay vavaka fanombohana izay. Halleloia. De andao arytsika aloha, halleloia, eno hiritsika tsika eno hira anankiray iaraka amin'ny anabavitsika Marie-Jo avy any États-Unis moa tsika androany iaraka amintsika izy nitondratsika ny ten'Andriamanitra androany de zao ataontsika ty fa mikasikasika an'izao izao hira izay toriteny ho ataony androany de makasikasika an'ity hira izay hoenotsika ity ka de andao ary meno finaritra isika rehetrarehetra ao anatin'izany nefa de mbola miaraba ihany koa raha misy mbola izavy mbola tsy voalabako teo Maeva Marizilda efa voarabako teo de tahiny Jesosy ary tsika rehetra meno finaritra isika tsirairay avy ary miorena amin'ny fivavahana zao ty natafita soa tonga soa meva tahiny Jesosy andao ary meno finaritra ary tsika rehetrarehetra de aoriny antiry ty tonga de verina amitsika eto nanabavitsika Marie-Jo hitondratsika tenin'Andriamanitra ka ao anatin'ity tena maka baiboly maka toerana tsara dia eny tenin'Andriamanitra isika ndao ary meno finaritra tsika. Halleloia. Saotra n'Andriamanitra sika amin'izany hira mahafinaritra zany miorena amin'ny fivavahana aza miempotra mitsoroa de miorena amin'ny fivavahana akaiky Jesosy. Halleloia. Resadresaka an'izany tsika rehefa fa andao eno toriteny avy hatrany raha soa heriniaina Natalie tonga soa ianao Emelovili efa nanarabaiko teo zaho ihany zao efa nanarabaiko teo Soameva efa nanarabaiko teo Rolianisy efa nanarabaiko teo
teriranobenja mbola tsy nandrapaiko teo dia tonga soa eny toriteny ary tsika raha tety toriteny ty dia samy fantoko tsika alleloia eny tsara ny afatr'andriamanitra indray tsika amin'ity androany ty amin'ny alalan'ny mpanomponya dia aorinan'ny toriteny dia veroneto ny tena koa amelabelatra ihany koa ny toriteny mamysoa andria tonga soa dahoary meno finaritra ary tsika rehetra anabavymarizo anao ny fitenenana dahoary miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompondray amin'izao fotoana izao. Fifaliana ho any zaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika indray androany dia tenin'Andriamanitra izay angalantsika fampaherezana indray androany dia hitantsika ao amin'ny Romanina toko 12 andininy 12 ka hatramin'ny 12. Vakitsika ny soramandry hoe ny fitondran-tena mahamelika ny kristianina. Romanina toko 12 andininy 12 ka hatramin'ny 12. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mazotoa faza malaina ary ao ka fanafo amin'ny fanompoana ny tompo, mifalia ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Amen. Ity tenin'Andriamanitra ity dia efa matetika efa renesintsika foana fa mahasoa antsika ny teny averina ozy ny tenin'Andriamanitra dia hoentsika indray izany mba hifampaherezansika ao anatin'izao fotoana izao. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia tena vanim-potoana tena hoe mampalaina mahavarim-bariana ny kristianina mihitsy ho antsika efa kristianina moa izany ny tena itefan'ity tenin'Andriamanitra ity araka ny soramandry izay jerentsika teo dia tena hoe variana ary tena manao izay ho afany mihitsy izao ny devoly tena hoe mba hahatonga antsika anadino an'Andriamanitra, mba hahatonga antsika tsy hanana fotoana mihitsy hifandraisana amin'Andriamanitra fa mamorona zavatra be da be mihitsy ny losifera aforoany ety ambony tany na dia amin'io alalan'io telefônina jerentsika io ary ny Facebook jerentsika io misy fahatsarana io dia misy faharatsiana io fa anjarantsika no mandanjalanja ny zavatra izay tokony ho jerentsika so arahantsika ao amin'izany Facebook izany. Meratsy ozy meratsy mihitsy ny fomba fifandraisana amin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Efa tenin'Andriamanitra dia miteny hoe mazotoa izy faza malaina ary eo ka fanafo amin'ny fanompoana ny tompontsika. Mazava ho azy moa fa rehefa hoe lasa manadino mivavaka tsika, lasa manadino manao asan'Andriamanitra no zavatra rehetra izay manodidina antsika dia mazava ho azy hoe lasa maty tsika, lasa mangatsika ny fitiavantsika n'Andriamanitra, lasa mangatsika ny ara-panatsika dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy 19:20 hoe fa satria maty ianao izy ka tsy mafana mangatsika dia efa alohan'ny vavako ianao. Tenin'Andriamanitra ity ravana tena marina mihitsy ity tenin'Andriamanitra ity amin'izao vaninandro iainantsika izao fa matimaty ny ankabeazantsika kristianina matimaty dia nefa mampirika ny tenin'Andriamanitra hoe mazotoa izy faza malaina. Dikan'izany ravana hoe mandehana amin'izao herinao izao aza miandry ianao azoto vao hanao asan'Andriamanitra izany hoe aza miandry ianao azoto vao hivavaka ianao fa izao amin'izao ianao mbola ohatra malaina izao mandehana manao asan'Andriamanitra izay fandraisana amin'Andriamanitra mba tsy hahafaly izay fanamasina ho anatinao mba hahatonga anao hirehitra amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Rehefa tsy mahasan'Andriamanitra ianao dia mba be fa tonga dia amin'ny
miaina le mpona ao anatinao, dia miravo ianao, olotratra mifakapanay ianao, mety hoe zavatra dika ary dia hoe mampiala ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra, mety hoe atonga ao sy vava tsony, fa mila mirehatra tsika manao asan'Andriamanitra ry havana. Dia ozy izy ny teniny ao ambany eo, mifalia ozy izy amin'ny fanantenana, dia miareta amin'ny fahoriana, mareta amin'ny fivavahana. Tsika moa rehefa manompo an'Andriamanitra dia ny ady tsy maintsy misy ao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, dia misy foana ny ady, misy ny fiaretana ao anatin'izany. Fa Andriamanitra dia manana teny foana hampaherezana antsika kristianina ry havana. Ozy izy ao amin'ny ohabolana 7:20-20 hoe raha mbola hisy koa ny farany ozy izy dia tsy ho foana ny fanantenanao. Amen izany teny izany ry havana, aleloia. Tena mifalia ozy izy amin'ny fanantenana. Rehefa manompo an'Andriamanitra ianao dia mila manantena foana, fa ny fanompoana izay ataonao dia tsy ho verivery foana eo anatrehan'Andriamanitra. Izay mahatonga an'io teny io hoe tsy ho foana ozy izy ny fanantenanao. Mila manantena zavatra, matoa ianao manompo an'Andriamanitra, matoa ianao manao zavatra an'Andriamanitra dia misy zavatra tenainao avy any amin'ilay Andriamanitra rainao izay tontolonao io. Ary io tsy mandiso amin'ny teny fikasana izay efa nomeny, fa tena hoe tanterahany aminao ny teniny, dia maheresitsika tena hoe ataovy izay asain'Andriamanitra ataontsika mba hatanteraka ny fikasany eo amin'ny fiainantsika ry havana. Ozy izy ny teniny hoe miareta ozy izy amin'ny fahoriana dia mareta amin'ny fivavahana. Jesosy Kristy efa niteny fa ny olona izay te hanaraka azy dia tsy maintsy mitondra ny hazo fijaliana. Ozy izy ao amin'ny teniny ao amin'ny Matthieu 5:24-24, raha misy olona ta hanaraka ozy dia aoka izy handany tenany sy hitondra ny hazo fijaliany ka hanaraka. Amen. Tena enjana aloha le ady amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, ary ianao arakaraka ny amponao an'Andriamanitra dia be da be ny sedra lalovanao, na ao amin'ny tokantranonao, na manodidina anao, na eo amin'ny sehatry le fanompoana mihitsy izany. Tena hoe misy tsy maintsy misy ady atrehanao eo fa Andriamanitra dia momba foana. Indro izany momba anareo mandrakariva ozy mba ara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Mpanompon'Andriamanitra maro izay nanompo an'Andriamanitra nandalo fisedrana maro tao anaty baiboly, fa Andriamanitra dia momba an'izy ireo foana, namoaka an'izy ireo mpandresy foana amin'ny ady rehetra izay lalovany teo amin'ny sehatry ny fanompoana ry havana. Ozy ny teniny atao amin'ny Isaia 1:2-7 hoe aza matahotra ianao ozy izy fa momba anao ary aza miherikerika foana fa izao no Andriamanitra ao, mampahery anao sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanankavan'ny fahamarinako. Amen, aleloia. Tena tsara Andriamanitra ry havana. Ianao aza mieritreritra hoe mandeha irery ianao amin'izany ady atrehanao izany, tsy mandeha irery ianao, fa Andriamanitra dia manatanteraka foana ny teny amin'ny fiainanao, na dia miaritra tahaka ny inona ary ianao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, manodina anao amin'ny famonjena amin'ny karazana ady maro samihafa ny fitsapana izany toetra, dia izao tadidina hoe momba anao foana Andriamanitra, mampandresy ao amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra ry havana. Dia ozy izy miteny hoe mareta ozy izy amin'ny fivavahana. Indray tsika rehefa bebe ny atrehantsika dia na mivavaka rehefa tsy vitantsika intsony ry havana, fa tena reraka tsika. Dia nefany mila toherintsika izany rehetra rehetra ao anatiny ady atrehantsika iny. Tsika tena hoe mila mitady ny herin'Andriamanitra, mila fahafinon'Andriamanitra, mila manolotra tena tsika ho an'Andriamanitra. Misy kokoa tsika rehefa ao anatiny ny ady ry havana, tena hoe
hoe atolory jesosy mihitsy ny adinao atolory azy ny fonao a dia ataony fanamasina tena hoe ameno anao anatin'ny adinao fa ho hitanao zany fisehoany fisehoany voninahitra ny manitra ny fiainanao zany. Andriamanitra efa niteny amin'ny Luka 18 izy efa niteny hoe mety ozy tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka mila mivavaka mandrakariva tsika ka tsy reraka noho izany na inona fotoana mety andalovantsika ady ry havana dia aza adino mihitsy no mivavaka, aza adino mihitsy no mantso ny anaran'Andriamanitra. Ten'Andriamanitra fa miteny izany fa izay miantso ny anaran'ny tompo izy no vonjena amin'ny fotoana rehetra ianao, inona adetrehanao dia izao hoe atsoy Jesosy. Izy Andriamanitra marina amin'ny teniny foana hoe atsoy amin'ny andro fahoriana hoy izy dia hamonjy anareo. Dia maheresy tsika ry havana, mety mandalo ady ianao amin'izao fotoana izao tsy fantatro ny ady lalovanao eo amin'ny sehatra ny famonoan'Andriamanitra. Maro ny zavatra lalovana fa akatoavo ny tenin'Andriamanitra ry havana, akatoavo foana ny tenin'Andriamanitra dia inoy dia manana fanantenana mandrakariva fa ninona saka nataon'ny devoly, ninona planiny devoly sy ny satana rehetra dia resy zany rehefa feno ny herin'Andriamanitra ianao, rehefa feno ny fanamasin'Andriamanitra, rehefa feno vavaka ianao dia tsy misy mahakasika anao izay programan'ny devoly rehetra zany. Tsisy mahajany eo anatrehanao zany fa tenin'Andriamanitra ho tanterahany anao fa maheresitsika ry havana amin'izany famponan'Andriamanitra zany amin'izao andro farany izao tena mila mirehatra amin'izany tsika mba tonga tsika tsy ho fatifatika ao alohan'ny vavan'Andriamanitra ny amin'izany hoe ny ara-panahintsika izany dia maheresika tsirairay avy tiantsika Jesosy dia mino fa izany tenin'Andriamanitra izany dia mampahery antsika tsirairay avy indray tamin'ity fotoana androany ity mba ahafahantsika indray miorina tsara, mirehatra tsara ary azoto foana ny amin'ny asa famponan'Andriamanitra na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana hideran'Andriamanitra ametraka amin'ny toerana maha-Andriamanitra an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika mba hisehoany voninahiny amin'ny fiainantsika. Voninahitra dia ho azy irery ihany. Alleluia. Amen. Alleluia. Saotra an'Andriamanitra ny azan'ny tenin'Andriamanitra izay teny anampahavitsika maizoa izany. Alleluia. Mino fa nahery tsara daholo ilay tsika tao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Alleluia. Ary isaorana azy izay nitondra an'izany tenin'Andriamanitra teto androany izany. Alleluia. Za koa te-hiteny aminao androany fa mila mazoto ianao. Ity teny ity mantsy tsisy hoe kody, tsisy hoe misy ambadika zany hoe inona ny hevitra zany raha baiboly. Tena arabaky teny mihitsy io ry havana. Arabaky teny mihitsy zany Romanina toko faharoa ambin'ny folo andininy fa raika ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo. Mahazo toa aza malaina. Rehefa hoe mahazo toa fa aza malaina dia tena arabaky teny mihitsy hoe mahazo toa dia aza malaina amin'ny lafiny rehetra. Na ara-batana na ara-tsaina ary tsika kristianina dia izao ankoatran'ny hoe mivavaka be, dia ankoatran'ny hoe masina be, dia ankoatran'ny hoe matahotra an'Andriamanitra izay dia tsika koa mila olona mazoto fa tsy kamo. Kristiana zany tsy olona kamo. Fa ny fampon'Andriamanitra dia ilana fahazotoana, ilana fahazotoana. Tsy vitantsika ny asan'Andriamanitra raha vao tsy mazoto manao asan'Andriamanitra izay miampy fahazotoana. Alleluia. Ary nanavatra Paoly moa ry havana dia fantatritsika fa izy ny apôstôly nazoto indrindra. Paoly ao ny teniko an'izany. I Paoly navitany nanoratra epistily betsaka indrindra tsara fantatrao zany tamin'ny apôstôly rehetrarehetra. Izy ilay niteny hoe za nge tsy tanteraka, za nge ohatran'ny apôstôly tsy tonga volany. Tsara fantatrao fa i Paoly dia nanoratra ny epistily misy 3 ambin'ny folo amin'ny baiboly ao. Tsara fantatrao zany manomboka any amin'ny Romanina ka hatrany amin'ny Filemonina dia i Paoly avokoa no nanoratra anazy.
Romana, Koritiana voaloha, Koritiana faharoa, Galatiana, Efesiana, Kolosiana, Tesaloniana voaloha, Tesaloniana faharoa, Timoty voaloha, Timoty faharoa, dia Titosy, Filemona. Ary tia koa ary ny zavatra mbola nafinaritra, tsy hoe nafinaritra, mbola ady hevitra izy ity. Neka 14 ary ny epistily nosoratan'ny Paoly. Fa be dia be ny ady hevitra tatena satria ny Hebreo mantsy a, raha mamaky ny boky ny Hebreo tsika, dia tsisy nilaza mihitsy toy izy nanoratra ny Hebreo. Hoe Paoly ve sa Petera sa Jaona sa Lioka sa iza. Fa dia ny olona hevitra, ny olona rehetra betsaka ny eritreretra tamin'ny voalohany hoe Paoly. Dia avy indray taty aoriana na niverina indray mimpandinika baiboly dia tena tsy Paoly nanoratra an'io. Fa izaho aloha raha izaho manokana Rado Rakotosalama, izaho resy lahatra fa Paoly nanoratra ny Hebreo. Efa jerentsika mantsy ny Hebreo a, dia kena aloha hoe somary niova ny fomba fanoratana. Nanova style fanoratana zany ilay olona nanoratra an'ilay izy. Raha hoe Paoly dia ohatran'ny hoe tsy Paoly tokoa. Dia manomboka raha tsy atsitsatsiaritra zany a, izarana amintsika fotsiny hoe izarana fahalalana amintsika rehetra. Tsika mantsy tsy mila manana fahalalana mba tsy ho fitahan'ny olona. Alleloia. Ny olona koa afaka manova fahalalana tena Andriamanitra eto amintsika, fa tsika koa mikaroka fa tsy hoe miteniteny foana. Rehefa jerenao dia ny fanoratana ny Hebreo a, dia tsy mitovy tamin'ny fanoratana ny epistily. Raha vakianao ny Hebreo amin'ny fampitanany amin'ny Kristy sy ny anjely sy ny sisa. Rehefa ny ampovoanboly ihany a, dia misy famporisihana. Iza moa ny tena apôstôly tena nahazoto naporisika ny olona? Famporisihana, Paoly. Ary ny porofo farany tena mba hitako hoe mahatonga andresy lahatra dia any amin'ny farany. Tsy dia hitako moa izay anaovana devitra io, izaho dia mino fa 14 ny epistily nosoratan'ny Paoly, Hebreo ao anatiny antony. Any amin'ny farany izy rehefa manao veloma, dia jerenao fa fomba fanoratro Paoly amin'izay ny any. Anitra sy fanaovam-beloma dia any amin'ny farany any a, sy dia jerenao fa aoka fantatrareo efa afaka Timoty. Iza moa niaraka tamin'ny Timoty nigadraka tsy Paoly. Raha lahy koa raha tahiny andeha faingana izy dia hiaraka amin'ny mamangy anareo. Iza moa ny tia mamangy? Iza moa ny olona tia mamangy? Iza ny apôstôly tena tia namangy fiangonana indrindra? Paoly. Ary ity mbola misy porofo iray farany a, ho an'izay mbola salasala hoe tsy izy na ohatra Hebreo a, any 14 any farany, teny kely farany fa tsika rehefa mandinika dia tsika amin'ny tenin'Andriamanitra mila dinihantsika hatramin'ny kely indrindra mba tsy hahatonga antsika voafitaka any amin'ny kely indrindra. Zay a, fa miaraka amintsika eto dia miaraka eto tsika dia tsika zatra mandinika tenin'Andriamanitra fa tsy manao mandehandeha haingana. Any afara misy hoe manao veloma izay rehetra mitondra anareo sy ny olona masina rehetra izay any Italia. Dia manao veloma iza moa ny apôstôly tonga tany Italia? Paoly. Paoly tonga tany Italia. Ary nandeha sambo Paoly nandeha tonga tany Italia. Ary nisy apôstôly anankiroa, tsy tadidiko ny anarany a, niaraka taminy a, nandeha tamin'ny sambo ary na tsara karakara izy na dia mbola mpifatotra ary izy a, dia tsara karakara satria Paoly a dia nanana nationalité anankiroa mantsy Paoly io. Izy zany nihoatra indray izy tany amin'ny mpianatra, fa sady jios izy a no nanana nationalité romana satria ny ray aman-dren'ny Paoly a dia olo-makaja tao amin'ny fanjakana romana. Dia Paoly a ozy ny olona hoe mivadi-pinoana satria lasa kristianina, nanompo an'ilay Andriamanitra jios a dia Jesosy Kristy. Tsara fantatritsika izay rehetrarehetra izay a. Dia nahatonga amin'ny Paoly nanana tombony a, na dia tany am-pigadrana ary Paoly nisy fotoana dia tsara karakara izy satria eo ihany no nationalité romana anazy a. Dia fa ny anazy nangalany tombony daholo izany rehetrarehetra izany. Ohatra tantara kely iray fotsiny misy fotoana zao Paoly a nika ho kapohana miaramila. Dia niteneny ilay miaramila, fianao nanale inona? Ka ny mbola misy ohatran'ny hoe aty an-dafy sao mbola 10 taona ianao vao afaka mangataka ohatra na 7 taona afaka mangataka nationalité frantsay. Dia ilay lehilahy ilay miaramila io a mbola tsy nahazo nationalité romana. Fa mbola misy dingana atao vao mahazo ilay taratasy. Paoly lefa efa manana dia betrohan'ny Paoly izy dia tsy sahana ninona anazy. Misy izay tantara izay mahafinaritra ao amin'ny baiboly hoe misy taratasy tantara ny vakio fa misy izany zavatra izany. Nangalany tombony izany na izay zavatra izay, fa nefa tsy nataony re. Fa tena tsy nisy mpanompon'Andriamanitra koa nanana fanetretena ohatran'ny Paoly. Tsy aza-tsiaritra ny rehetrarehetra eny a, resaka mba hampitombo fotsiny ny connaissance antsika amin'ny baiboly fa tsy dia hoe zavatra ngeza be.
zao le ten'andriamanitra hoe miorena amin'ny fivavahana, mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mareta amin'ny fivavahana, famelohan'izay mahazo to fahazamalaina areo ka afanafo amin'ny fanomponan'ny tompo a isika. Halleloia. Mahazo to. Olona mazoto sakamona vita nanoratra epistily ndeha atao ke 13 fa za mieritreritra hoe 14 fa zay no fandinihan'ny teo aloha fa za miteny hoe 14 ndeha ataontsika 13 mba tsy hampisy ady hevitra. Za moa de resy lahatra fa 14 ny nataony ka raha oresina tokoa ary mory avany ny reo mpianatra rehetra niaraka taminazy Rabelina anankiroa ny vitany, Petera voaloha, Petera faharoa, Jauna voaloha, Jauna voaloha, Jauna eny e, fa izy navita betsaka e, izy ny nanao anankitelo fa i Paoly no navita ny betsaka indrindra. Ka za te hanontany anao, mazoto sakamo ny olona nanao an'izany, izy tsy mpitaro-bady vilam-bava, izy tsy mpitaro-bady vilam-bava. Raha ny teny izy hoe tena hoe nareo mba mareo mazoto, mazoto aza malaina, nefa izy mety kamo. Tsy izay le izy, fa ianao mihitsy aloha no mitarika ny olona. Izy rehefa nanisy nandrisika mampirisika ny olona dia marisika. Halleloia. Paoly rehefa mampahery ny olona dia izy koa mahery. Paoly zany tsy olona hoe namaky boky dia zavatra tsy niainany kory ny tenenin'ny olona fa zavatra iainany. Halleloia. Ary tsika aloha tsika tsy rehefa ohatra hoe mitantara na mitsory vavolombelona ohatra zany mampahery ny olona dia tena tsara indrindra zavatra niainanao no tena ampifandraisanao amin'ny tenin'Andriamanitra dia ahafahanao mampahery ny olona, ahafahan'le olona mahita fa tena mivaingana ny zavatra ataonao fa tsy maniditsidina. Tsy maniditsidina. Dia Paoly ohatr'izany. Mahazo tozy izy fahaza malaina. Raha malaina ianao epistily iray ny vitanao. Raha navita aza. Fa rehefa tsika izay malaina, raha anao epistily iray tsika androany dia tsy misasaka koa iny dia misy zavatra ampataontsika dia aloha haka kely, aloha tory kely fotsiny fa tena ohatrandreraka. Raha pitso ianao tokony handeha hiasa. Indry Rasolary Malalary Jaune, aza miala tsiny. Faly foana mahita anareo tongeta, aza miala tsiny fa i raha malala le izy eto tsisy hoe miala tsiny fa tara. Fa faly foana zay mahita anareo. Halleloia. Tsara fantatritsika fotsiny ny somary vaovao somary mampalahelo kely fotsiny dia lasa tsy mandeha amin'izao fotoan'izao aloha hatreto aloha dia tsy afaka mihaino toriteny izay natao eto amin'ity alina ity ao amin'ny radio intsony tsika raha pitso amin'ny folo. Izany dia nanomboka tamin'ny toritentsika tamin'ny sabata. Misy zavatra miova foana ray olona ato amin'ny Facebook dia lasa misy zavatra tsy azo amboarina intsony indray aloha dia mandra-pahaloha dia toriteny tamin'ny taloloto ihany nenontsika fa mila mijery ny rediffusion tsika na mijery ao amin'ny page. Tsara fantatsika fa raha tsy maheno amin'ny radio an'ity toriteny teny raha pitso amin'ny folo dia raha te hijery an'izy ity dia manana page angentsika. Dia tsy afaka atao any amin'ny YouTube intsony koa nanomboka tamin'ny toriteny tamin'ny sabata noho ny tsy izay zavatra izay miainga avy amin'ny Facebook no misy blocage dia ny YouTube zany tsy mise à jour nanomboka tamin'ny sabata sy tamin'ny toriteny tamin'ny maly alina sy ny androany alina sady tsy hainontsika any amin'ny radio. Ialana tsiny tsy avy amintsika izay fa avy amin'ny zareo anazy io. Dia tsika manana page andramoka izao page dia ny toriteny rehetra tany amin'ny tamin'ny 2013 tany dia hitanao ao daholo. Dia afaka mijereo anao dia hitanao ao izany zavatra izany. Azakaikinareo tsy main'ny toriteny androany zany raha pitso amin'ny folo amin'ny radio fa toriteny hafa foana nenao sa misy toriteny foana nefa eo fa misy an'izay fivana kely zay mandra-pahitantsika vahaolana ny amin'izay. Halleloia. Tsetsatsetsatsyaritra iny fa izao ry havana Paoly tena niteny hoe andao mazoto, andao azoto, andao tsika tsy alaina fa andao afanafo amin'ny fanomponan'ny tompo, fa amin'ny fanomponan'Andriamanitra ilana fahafanam-po. Samy hafa ny taitaitra sy ny mafanafo. Misy olona tsy efa mafanafo tsara iny dia taitaitra nareo. Tsy taitaitra fa manao ny zavatra ny amin'ny kafanam-po. Tena rehefa manao zavatra dia atao tsara ary atao foana. Halleloia. Halleloia. Misy fotoana zao
tena teneko anao misy fotoana zao ty fandarantsika ty ndray amin'ny maharay-pianakaviana ny tena ndraiky revana misy zavatra misakana aina zao fandarana zao ndray fa inona ny zavatra ataonao rehefa ataonao amin'ny kafanampo io mafana ny fonao anao an'le izy dia ny zavatra rehetra mandevitra ny zavatra rehetra mijanona aloha fa andao anao fandarana azonao dia mazoto koa anao an'le izy foana misy fotoana raha tadidinareo raha nareo efa nahita ty fandarana ty tany amin'ny tamin'ny 2018 faraparan'ny taona 2018 raha hitanareo zany fa za miteny anareo aza jerena akory fa mampime tsy mizarazany souvenir zany misy fotoana manao zao fandarana zao dia te atory ohatr' zao tadidinareo raha misy mahatadidy an'izany misy fotoana manao ty fandarana ty dia te atory dia tsisy ohatrany tsisy mandeha alohany ny zavatra nyteneko mandritra ny fotoana foy satria matory satria reraka tamin'izany fo maraina be ma dia miasa dia indraindray tsy alipody aloha fa reny fo maraina zany tena fa inona zavatra atao amin'ny hafanampo atao amin'ny fahazotoana dia zao atao ihany misy fotoana zay teneko anao ndray andro narary ny zanakay tena narary ao anaty fotoam-bavaka sabatsika narary satria efa narary talohan'izay izy nandoso ny valana izy tamin'izay fa zao nizahana foana tazoma hoe misy ny fandarana na firy mijery sady ataonao ho ataonay ho anareo io no ataonay ho an'Andriamanitra vitany atao zay navita ny fandarana nefa ianao amin'io tena anatina hoe tsy fahasalamana ny ankizy fisaonan'Andriamanitra ny arivan'iny ihany moa dia salama indray ny ankizy halleloia misy fotoana tena hoe taraiky misy fotoana tena hoe ohatry ny omaly zao tena taraiky ny zavatra tsy mbola natao fa ny zavatra ataontsika dia zao ataontsika amin'ny hafanampo io tazomitsika foana halleloia mandevitra ny zavatra rehetra raha mbola afaka koa manao dia manao misy fotoana taratara fa zao ny teneniko hoe reo ankizy ireo mahafantatra fa tiany ao atomboka amin'ny sivy io fa matoy zay matomboka amin'ny sivy sefany matoy matomboka amin'ny sivy sasany dia nisy antony zay fa tsy hoe natory matory rehefa avy eo fa mifandarana aloha ny atao halleloia andaontsika fanafo amin'ny asan'Andriamanitra ry havana malala andaontsika tena azoto andaontsika tena tsy alaina tsika zao rehefa vao sady nareo fa lasa zatra niaraka taminay mahazoto loatra indray rehefa misy aminay eto ry havana efa amin'ny roa maraina mbola tsy te hisaraka ihany rehefa le mivavaka rehefa zao misy vavaka halleloia vita zao ty dia zay mbola mivavaka mbola miara mivavaka tsy haiko zao zay tarika eo rehefa avy eo na Ranabavy Soameva na Ralatozy na Ranabavy Aina na Ranabavy Erika na Ranabavy Fianarako tsy fantatro na Rodina na Roberta na tsy fantatro izavy na Marizô zay hitarika betabetra reo ny ao sy mitarika halleloia azotona nge zany fa azotony zany ry havana malala ary tsika raha misy fahalaina antsika dia resin'ny mpanompon'ny devoly tsika devoly miasa ny ramanalina ary ny mpanompony dia tsy avela mipetraka koa fa ataony miasa foana miasa foana zay anaraka vavaka rehefa aveo dia mandefa MP amiko dia amin'ny Zoom nandefasako invitation nareo mila manana Zoom nareo zany zay araka vavaka dia halleloia fa zao mila tena mazoto tsika mahatonga antsika mila mazoto dia zao devoly miasa foana dia raha vao mipetrapetraka tsika mangatsitsiky tsika dia mandroso ny anazy fa ny an'Andriamanitsika koa mila mandroso halleloia halleloia tsy maintsy ianao tsy maintsy tena amin'ny fahazotoana ary amin'ny hafanampo ary indrindrindrindra ry havana malala tadidio fa tsika mila mametraka tantara zao ianao zao nametrahana asan'Andriamanitra dia tadidio fa misy fotoana io za zao ohatra 7 taona tamin'ny volana oktobra dia tsy haiko hoe manomboka 5 taona manomboka reradreraka raha mbola tsy tonga Jesosy fa za aloha dia miteny anareo fa Jesosy dia efa ho avy
ary ny devoly am'izao de efa tena tsy mahatombona tsony ny devoly nge mahay tenin'andriamanitra ny devoly nge mahay mandinika any hoe rehefa takiny ahoana no tonga jesosy de ny devoly zao tena maika mihitsy ametraka ilay tombo kase ilay marika moa zany fa tsy tonga le mariky ny bibidia efa maika mihitsy izy ametraka azy ary iza moa ny ino ry havana fa manomboka amin'ny 27 zao de efa ho avy ny vaksiny atao frantsa nefa nietretina fa mbola ny volana jona satria maninona arosony ny anazy satria fantany fa akaiky ny tompontsika za no tena anareo miomana ianareo andro aman'alina miomana andro aman'alina fa tena tsy fantatritsika ny avian'ny tompontsika fa efa akaiky zany na zany zay tena tazomiko hoe elao tsy fahamasinana ry havana miomana ianareo mivoaza fosy paoly zany nge misy azany teza mihitsy amin'ny efesianina jenao zany endrika fahalaina zany sa tsy fahalaina iverina amin'ny resaka vaksiny zay tsika rehefa mbola endrika misy azay teza mihitsy mifoaza efesianina toko fa 5 misy an'izany mbola paoly ihany manoratra eto araka ny teniko taminay hoe mbola romanina hatramin'ny filemonina paoly nanoratra azy alleloia zao teny paoly amin'ny efesianina toko fa 5 andily 7 ko izany no ilazany hoe mifoazy ianao zay mbola matory ary mitsangana amin'ny maty de ampazavanao Kristy maty azarravana raha azon'ny paoly atao mampitsangana ny maty mitsangana no nompan'andriamanitra de aseny mitsangana fa ny tiany teneny hoe ny maty ara-panahy rehetrarehetra ny matory ara-panahy rehetrarehetra foaza zay matory torimaso tena ravana malala mamela izy Davida tsy ho tratra ny torimaso-pahafatesana ny torimaso-panahy ny torimaso ara-panahy de mitondra fahafatesana amin'ny fanahy fa tonga de mitondra fahafatesana amin'ny rofo ary mitondra fahafatesana mandrak'izay za koa miteny anao rano foazy ianao aza malaina aza mahatoritory betsaka tsika ny ataony araka ny tenena Baba Maria zao Facebook nge ravana mampatory hoe zany mahatonga atsika eto de ny mbola mandeny atsika de mezaka tsika mampifo eto amin'ny Facebook alleloia zy koa zay zavatra de etsika ampotsika an'Andriamanitra de anydevoly ange izy ty anydevoly ange io anydevoly ange Facebook ampiasaitsika alleloia Facebook daholo zao ny eonatsika amfoaza tary paoly ny teny aoka zoto tary paoly ny teny masto aza malaina ary aoka fanafo atoko izy miteny eto amin'ny efesiana toko fa 5:7 mifoazy ianao zay matory ary mitsangana amin'ny maty de ampazavanao Kristy ko tandremo tsara zay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry ka raha roto ny andro azonao vatsoa fa ratsy zao fiainana zao ary noho izany aza manao adaladala fa aoko fantatrareo izay sitrapony ny tompo hoanao sisy paoly ny anabavy Armande zao lasa misy zahatra miseho any amin'ny Facebook ny any ny zahatra miseho any amin'ny Facebook ny anabavy lalao any de mila mivavaka tsara mivavaka mafo anao zay za mahafantatra an'izay antony zay tsika menadamy resaka momba an'izay fa ianao de olona tahin'Andriamanitra ianao ka ianao tahin'Andriamanitra ianao raha nabavy ho hitanao eo alleloia tendrombohitry Karmely ianao io betsaka nareo rehetrarehetra tendrombohitry Karmely de misy fifanandrinana eo ambony tendrombohitra eo fifampisehoan-kery tsika mivavaka ao anao alleloia tsy fansokafan'Andriamanitra tsy maintsy mandresy tsy maintsy tapavoaka ny sambo kely alleloia tsika rehetrarehetra ireo alleloia fotoana fisehoan'ny herin'Andriamanitsika zao ry havana malala nareo aza matahotra zany fa so mihitsy fotoana tsy atahorantsika amin'ny devoly ry havana ny devoly zao ataontsika mihovitrovitra eo anoloan'ny fanatrehan'ny Andriamanitsika alleloia zao fandarana zao tena tsy tiany midevoly maizina mihitsy zao anatiny na tsy tiany alleloia fa nan'olona ny vonjena eto mifahamarinana rehetra voaka eto alleloia alleloia zany ny tenin'ny Paoly mazotoa ianao izy alleloia
nareo va nareo tsika re tokony andresy daholo e fa ny olana eny an-tanantsika le menantsika ny fandresena fa tsy antsika mandray an'le izy nareo tsy mety miala nareo tsy mety miditra am'le fanamasinà teny anareo mbola misabakabaky nareo fa tsy mifantoko nareo ravana malala nareo reo tsisy tokony tsy andresy zany na ray azy fa maninona ny hafa mandresy eto misy olona zao ankeo aminareo vao maraina tena nanika nytoman'ny hafaliana mihitsy no ninona no ny fandresena ndresy ale fijona vavolombelona nareo amin'ny groupe rehefa tsikelikely eo za fa tsy miteny zany hoe aloha tsika eo amin'ny groupe ihany no fampijoro vavolombelona fa raha eto sur place eto tsika de ozy ny olona hoe manao ozy ny olona hoe manao publicité maka client ozy ny olona eto tsisy client raisiny zany eto tsisy client alainy zany eto alleloia olona hoentina ny an-danitra ny anaranareo fa tsy client nareo na tsy cliente fa nareo de ondry hoentina ny an-danitra fa zay olo zay hijoro vavolombelona aminareo amin'ny groupe ao fa androany nisy olona tena sahary sika nytomany ny fijona vavolombelona tahin'Andriamanitra reto zany olona zany valimbavaka ataony any Gilgal fa valimbavaka amin'ny rarakopana aza mbola mijoro aloha aza mbola mijoro aloha efa enjana be le azonao androany fa misy zavatra ray mbola andrasantsika menada de aza mbola mijoro aloha ataontsika hitan'ny olona mihitsy hoe tsy zavatra tenatena any fa tomany izy zany tena tsika ny tomany faly be mihitsy izy nandre valimbavaka halleloia halleloia za reto manao antsoava aminareo milohan'ny zao nareo tokony olona afaka reo olonanareo tena tokony afaka fa zao mba arao reto ny lalana nareo an'ireo ankizy nahazo valimbavaka reo manamasy tena miala amin'ny ratsy fanao mitoetra miaina n'le fahamarinany tenin'Andriamanitra zay ny lakile fa ianao na iova groupe injato eo ary ianao na mbola iova pastera na pastera zato ary no asianao hitondram-bavaka anao rehefa tsy ianao mihitsiny no vontony tenin'Andriamanitra tray anatiny afanao de sarotra aminao ary ianao miova tsy ny fialanao fiangonana ray de idirinao fiangonana ray na fialanao amin'ny groupe ray de idirinao amin'ny groupe iray aza manoatra n'ilay olona hoe andeha ho any an'ino de sy ho any Antsirabe izy de nandray lamasinina de rehefa nandeha nandeha nakany Sonerana le rehefa eo Sonerana no misaraka de hitana fa nandeha nanohita amin'iny Tanjombato iny le lamasinina teo izy vao tonga saina hay makany Antsirabe ty fa tsy makany Tamatavy de inona nataony rehefa tao amin'ny Aretao aloha tao Ambatofotsy ngamba ohatra de nidina n'ilay vacan anankiray izy de lasa izy nandeha tongotra de niditra tamin'ny vacan tao aoriana aminazy izy niova vacan de toga ka ianao mila miova train mihitsy ianao train makany Tamatavy fa de makany Antsirabe hafa de raha miala amin'ny vacan ray ianao de miditra amin'ny vacan ray mbola Antsirabe ihany io halleloia mialana amin'ny ratsy fanao de ialao am'izay ny ampi-posy ny avim-panahy de ndao iandre valimbavaka ry havana ange tena teneniko anao fa mila mijoro ianao misy valimbavaka ao am' Jesosy eto amin'ny fandarana ty koa misy valimbavaka mihitsy ao am' Jesosy halleloia amaherezy ianao ozy Paoly hoe ny foaza de mitsangana foaza matory moa mitsangana amin'ny maty de ampazavanao Kristy mila mazava ianao de tandremo tsara ny fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry ok'izay ny fanaovana manao zingan-dava ozy izy anabavibeta le zingan-dava zay iny mantsy zinga fisotroana rano reny na fa fanovozana ka zingan-dava zany azavao tsara iny le manao zingan-dava mila manao zinga lavalava ve zany raha nabavibeta sa inona halleloia mety dingan-dava ny tiany mila manao dingan-dava halleloia diso tsipelina kely izy fa mba nataotsikitsikina kely fotsiny iny halleloia aza manao adaladala revana fitondra tena tahaka ny mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala atahaka ny endry ok'izay fitondran-tena adaladala ary tadidio fa itsika nge ravana tsy manao zay misy amitsika anao zay ampifaly olona ny tena mety amitsika ataotsika anao zay ampifaly an'Andriamanitra faly be anao mahita ny olona meme amin'ny zavatra ataonao tsy aloha ve ravana mahita an'Andriamanitra faly toy izay mahita ny olona
ny olona tokony tainana zany tsy mihina zany ianao tsy tokony tain'andriamanitra zany fa ianao mila tena mandroso ianao ary rehefa mandroso de atao androso lalina halleloia tsy mahafaty mandroso lalina fa mahavelona ary manana fiainana halleloia manana fiainantsika zao raha zao no toy tsika zao mety volana janvier mafimafy no ny azo atsika ty andafy aty am'ty zao zao de efa misy aretina vaovao indray mialohan'ny atongavan'izany ianao tokony mandroso ara-panahy fa tsisy mahakasika anao zany na mbola aretina firy tonga eo koa ary ninonino na sanatr'ireo confiné indray tsika anao misy hohanina foana tahin'andriamanitra foana ianao fa ataovy mialohan'ny atongavan'izany atsaharo ny fandeha adaladala rehetrarehetra halleloia io vakio tenenina vavy armande io mandringana ny amarikita rehetrarehetra halleloia mba tsy hodorana tena tahaka an'izany ka raharoti ny andro azonao vatsoa araka ny tengo taminao teo za zao efatra ambefapolo taona raharoti ny andro azonao vatsoa fa ratsy zao fiaina zao za zao efatra ambefapolo taona tsy fantatro zany raha ohatra zany mbola tsy tonga jesosy za nge manomboka any amin'ny faha-enimpolo taonako zany hoe enina ambefolo taona sisy manomboka any amin'ny faha-enimpolo taona ka tsy hanana ritma ohatran'izao tsony za tsisy hitanao ara-veriko foana tsisy hitanao eto isaky ny isan'andro zany efa mba misotrosotro ronono amin'ny makamakainy jesy mampionina am'zany vavaka zay tsy mivavaka mety tsy vitako tsony eto isan'andro ohatra zany na hoe fitopolo taona am'zany hoe mety efa indray mandeha isaky ny roa andro efa mba te atory dadabe antry dadazily de efa mety mba de amin'ny fifahina lehibe zany ny arabanatsika fa de asenandrika de aleo aloha tsy asiana fandarana zao ny taatory efa fitopolo taona ka nareo afaka ninona tsony am'zany zay mba misy olany ka iolanareo zany efa tokony ety nambavaka tamin'ny 2020 sao nareo mbola tsy miova ihany za te atorika am'za rehefa kizitina kely am'zany mahita ambavaka raha de zeny ety nambavaka inako za te atory efa aloha amin'ny herinandro reraka dadabe zao mbola manana hery da raharotiko ny andro azanao vatsoa ho an'andriamanitra am'zany efa ataon'andriamanitra mipetrapetraka fa halleloia za mba faniriko de zao za rehefa antitra be mihitsy raha mbola tsy tonga de averiko foana hoe raha mbola tsy tonga jesosy fa jesosy loha tsy raha fa ho avy fa za efa lerakiny de mandisa-kerinandro sy am'y toriteny atosiky ny zavikely koa toriteny no ny dadabe de eo am'y toriteny halleloia fa zao ny ritmako am'zany tsy ohatr' zao mbola mavitavita zao eto mampivavaka anareo za rehefa aveo reo mbola matory tsara fondray ara-pitso halleloia manaky kely mesagenareo izy any ampahirezina izy any entina mbavaka ataoko loha zay nlay any ampiasana any ndraindray am'izay alehako any halleloia misy torohevitra kely misy anina kely manam-potoana kely de mitrery izy andray le anina ohatr' zao pastera fa zao ataovanazy zao halleloia araroty ianao io manam-potoana misy olona be deabe miteny hoe za tsisy atao mihitsy fa tsy manana azy tonga de araroty zany anaovana asan'andriamanitra tonga de aza malaina ozy ny tenin'andriamanitra mazoto de aza malaina rao ka fanafo ndana manao asan'andriamanitra nga zany hinanakanina ozy ianao tsy firy nanako anina tsy navelan'andriamanitra nahatra tamin'ny fanaovana asan'andriamanitra ry havana malala ianao ave ry havana miasa an'andriamanitra teo avelany fotsiny am'izao ianao tsy manana asa ve anao zao tena hoe tena anatina chômage teknika ianao sa chômage inona fa tena teneniko anao ndana manao asan'andriamanitra tsy mahantry zany ianao tsy avelany rery zany no araka ny teny anabavy marizao teo isaia tsy haiko iza taminareo nahazo anty tsodrano ty tamin'ny fivadikanina farany tena tamin'ny talohan'izay isaia faraiky amby efapolo andiny fafolo aza matahotra no fa momba anao ary aza merikerika foana fa zany andriamanitra ao mampahery anao sady mamonjy anao eny ny tantanao ny tanakavanana ny fahamarina mampahery anao sady mamonjy ianao fotsiny te anao an'le izy te azoto andeha fotsiny ianao mafana fo ianao vonina aoko fantatrao ianao ny andrasan'andriamanitra fa andriamanitra efa vonina anao asan'andriamanitra ve ianao mazoto ianao mafana fo tena ho ataon'andriamanitra zay mety aminao za tena miteny anao tena ataon'andriamanitra zay mety aminao fa ianao mila mazoto de mila mafana fo ianao ry havana zakamo zany
sika nompan'Andriamanitra e. Halleloia. Ny foaza. Arareo tosy Paoly. Zao zao anao matanjaka. Ianao zao de mbola matanjaka de laninao aiza any amin'ny devoly. Mandeha. Manao an'ity fotoana fietsehany rehetrarehetra mandreraka ny herinao sy ny tanjakao. Ataovan'Andriamanitra dao esantsika ao araroty. Zao anao manarota manao soa any an-danitra anao mijinjanjany fotsiny sisa. Ngary avana any an-danitra isy tory-tenao atao zany tsony. Za tena teneniko anao. Ataoko ny ahy io asan'Andriamanitra io. Ataoko ary ataoko amin'ny hafanampo fa tsy hoe tiako ihany mahita Andrimary Zoka ary Berty Sabaka ary Saondra Razasy Zavy ry Mama Valitina sy ny rehetrarehetra. Tiako ihany mahita anareo eto. Fa za mihitsy koa tena mila manao asan'Andriamanitra. Mila mafana fo aho. Tsy hisy tambony, tsy hisy ninona io fa ny any an-danitra any alamiko teny zao any ampetraka. Anjely manompo anany. Ina loka ny rato ratandro. Taovy mana dia sy volita tely aty an-danitra. Petraka fotsiny any ampetraka fotsiny. Reraka aty tsy rarahako zany. Za mbola matanjaka. Ampafirin'ny za rehefa niteko hoe za nanao alimbavaka isan'andro ary vitako. Tena raha mbola am'izao heriko zao vitako nanao alimbavaka isan'andro satria nahoana nandeha boîte de nuit isan'andro vitako. Fa zao mbola afaka manao an'izany. De ataoko amin'ny hafanampo. Halleloia. Ataoko amin'ny hafanampo. Zay nge mitovy amin'ny manao an'izany iny. Nareo zao efa matory rehefa avy eo. Na tsisy vavaka ary rehefa eo. Zay sy mampino ny heverina mba amin'ny firy matory isak'alina. Iny reny nono rapiso reny. Amin'ny radio rapiso tontolo reny. Mbola mandamy mandrinika izy rehefa avy eo. Reny zavatra vakinao eto amin'ny Facebook-nay reny. Mbola misy fifadikanana karaha tamin'ny 2019 amin'ity taona farany 2019 ty, 2020 tsy mifadianana intsony antsika amin'ity taona ity. Fety be tsika amin'ity taona ity sakafo, fisakafoanana ataontsika. Any ho any rehefa mivagin'Andriamanitra, any amin'ny volana farafaran'ny janvier indray tsika efa manao fifadikanana na tena mety tonga de fionana mihitsy ataontsika amin'io raha ataovy hoe raha tahin'Andriamanitra ka tsy hoe confiné tsika eto. Ezakitsika any amin'ny farafaran'ny janvier. Amin'ny farafaran'ny janvier fifampiarabana ataontsika de ezakitsika misy anabavitsika efa vonona mety ampandroso fa tsika koa mandeha amin'ny fahendrena ataontsika mihitsy hoe raha tsy mbola misy zavatra rehetrarehetra zao ka hoe izy ireny memenoman'olo hoe nampandroso olona be dia be fa isy fionana ataontsika mety fivadikanana fa tena mety fihinanakanina indray ary. Halleloia. Fa zao ry havana. Zao ianao ny afaka. Zao anao manana hery. Ataovy ny asan'Andriamanitra. Iandrina ary ianao. Be dia be ny olona manao voady, enonao tsara. Marary be le olona. Iny tsy mihetsika intsony zany. Tsy mihetsika intsony dia entina ambavaka. Tenao sa raha tena endry za asisana amin'izao hanompo anazy hatramin'ny farany. Andro sisa rehetra. Ka ny andro sisa rehetra ary mety efa meny tompo telo volana ianao sisa dia iza. Ianao amin'io le vadinao no le aretina fotsiny sisa. Miaratsiny. Misy ohatr'izany miandry le marary dia atao takalon'le fahavelomana zany avela eto avy hanao ny asanao amin'ny andro sisa rehetra. Toy Jesosy hoe velomiko ngereo telo volana ianao sisa. Misy ke zany misy olona ngeravana marary mafy tsy ela velona intsony satria ataon'Andriamanitra mahabebaka fotsiny io liny dia alainy amin'izay sao dia mbola miverina manoty dia inona intsony ary ny ataonao amin'izany dia izy hoe mba ataonao takalony amin'Andriamanitra hoe avelona eto tena ivava amin'Andriamanitra rahalahy avelona amin'izao tena andro sisa rehetra eto ka mivoaka an'Andriamanitra. Zao ianao no tonga dia mila manompo azy. Iaho zao za tanjako aiza ny ahafahako micontre an'ireo zavatra rehetra olona micontre fahamarinana rehetrarehetra reo ravana. Tory teny firy isan'andro no mipoitra manapotika ny fitoriana anisan'izany le eto amintsika eto. Efa tsy sabaty zany. Zao mbola matanjaka. Afaka mbola miteny didy fa efatra fotsiny ary. Jesosy tena tany anaty trano, tany anaty sinagoga rehefa sabaty. Zao za hitanao za tena mbola ao tsara io. Mbola afaka tsara mihitsy zao miady hevitra. De ataoko amin'ny hafanampo mihitsy io. Zany raha latoza olo-mody. Zao za mba mitory hoe krismasy tsy ara-baiboly io fa
jesosy teraka oapotsika ho ary le tsy samynombo inge ho a endriky ny endriky ny samynombo hoe samynombo zany hoe endrika maloto zany endrika misy zavatra hoe tsy zarizary tena hoe tena zarana nisy tafo sy ny sisa mety misy fofona tsy fandrenesana mihitsy iny fotsika inge zany fotsika maloto inge niterahany jesosy zany ny endrika zavana zany ny endrika tena aminao resaka sapin zao manana hery mihitsy tena manana hery mihitsy a itenenanao hoe tena tsetsatsatratra aloha ty teneniko anao ty a tsetsatsatratra ty a ho anao izy mily Jeremia toko 10 mba vakio kely io azafady diny voalohany hatramy fa valo sy natadidiko eto mantsy zay Jeremia ho anareo izay manontany zany hoe fa nendranadaranto kosa ranga de sapin kosa ve de maninona mba asina sapin tranonay de asio fameloany anasino azy de vakio ny Jeremia toko 10 andiny voalohany hatramy fa valo any vakio fa tsy maninona vakinao mihitsy ary a ny Jeremia toko 10 manontolo fa ny angatahako aminao Jeremia toko 10 andiny voalohany hatramy fahavalo zay te afantatra momba ny sapin zany hoe sapin zany ve ara-baiboly je ara-baiboly tokoa ny sapin fa filazan'ny n'Andriamanitra azy any dia ino izy lazain'ny Jehova entinareo amin'ny taranak'Israely zao ny lazain'ny Jehova aza mianatra amin'ny fanaon'ny jentilisa raha aza mianatra reo famantarana eny amin'ny lanitra fa ny jentilisa no matahotra an'izany fa ny fanaon'ny firenena de zava-poana fa azony kapaina tany an'aly reny sapin de asan'ny tanany mpiasa sy amin'ny famaky volafotsy sy volamena no andravany azy itna le bolina le mangirangirana reny le bolina kely mangirangirana samy hafa loko de manjelanjelatra izy matetika volafotsy sy volamena misy ohatrany doreny sasany de volafotsy sy volamena no andravahana azy ary homby sy tantanana no entina manamafy azy mba tsy etsiketsehana homby zany a marto tantanana fantsika iny zany a Andriamanitra tsy nila fantsika sy tantanana tsy nila marto sy fantsika sy tady sy ny sisa rehefa ampijoro ny hazo maniry fa ny hazo a ny kapain'ny mpanao de nentina ny antrano de fantsihana tazomina amin'ny homby sy ny tantanana mba tsy etsiketsehana toy ny hazo voasa toy ny hazo voasana ho saron-drofia izy iny a mo saron-drofia hitanao izy le ohatry manao ohatry zao iny misy lanezy de ohatr'zay mihitsy de toy ny hazo voasana ho saron-drofia izy na palma zany palma ny zavatra teneniny eo dia toy any fa tsy mahateny ary entina ihany izy fa tsy afa mandeha aza matahotra azy fa tsy mahatonga loza izy sady tsy mahay manisy soa zany hoe aza sinaniny ao atraminy raha tianao de zavatra tiako tenareo zay zao de be debe ny olona te hicontrer an'izay de aizary zao raha za efa le sisa retsy de misy miteny zao hoe zavatra mba fahamarina de contre ny olona de zao za mbola manana hery raha rotiny andro zao matsoa fa ratsy zao fiainana zao izy ny tenin'Andriamanitra ary izy ny Kolosianina mbola ibe izy mbola i Paoly ihany koa Paoly angery avana ozy Kolosianina toko 4:5 mandehana amin'ny fahendrena am'izao eny ivelany ary roty ny andro azonao tsoa aoka amin'ny fiteninareo amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamy sy tsira mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra ro vina ny anana hery am'izany tsy am'izao fatany rako zao rehefa za inge tena mafana fo mihitsy ary lany andro nareo raha nareo ny anao fampianarana hicontrean'ny fampianarana izay atao tamin'ny fandarana andramoka izao zany ka sanatria ampivany hevitray izay tsy aiza akory fa tovozina tao amin'ny baiboly tsisy fangarony na de ray ka za no tenanao koa androany halleloia Luka toko 7:12 ny tenenana bavy teo mivava mandrakariva ka samitsaatra rovinao ny afaka manao an'izany ny olona mazoto ny afaka anao an'izany ny olona mbola anatin'ny heriny ary zany rehetrarehetra zany tsy afaka ataonao raha tsy mafana fo ianao fa efa elitsika nanipogan araka ny fomba filaza ry avana raha tsy mahafana fotsika am'izao asan'Andriamanitra zao inona tsy fahavalon'izao fandaratsika zao inona tsy fahavalon'izao fahamarina rehetra zay avoaka zany fa mila mahafana fotsika de vitatsika zany azay teny aminao androany hoe ary ohaty ny andro azonovanao soa ataotsika tena hoe azoto de tsy alaina ndao hafana fo amin'ny fanomponan'ny tompo fa misy valiny ange io araka tenin'ny Zoky Marizo teo misy valiny
Alleloia. Ny fanaovantsika amin'izany. Maherezy tsika rehetrarehetra ny valiny tsika dia any an-danitra. Reza mieritreritra mihitsy hoe zay matiantoka eto. Fa tiantoka mety visy tokoa eto tany. Fa le tombony fa miandry any ambony. Tsy ho azotsika io raha tsy mahafana fotsika manatanteraka ny eto. Misy zavatra ndray mampangatotony apatsika fa ny fonao mafana de contrainao io a. Rehefa anao bureau tsika taloha de manina rehefa tsaratsara mivatinao de manonona ianao couleur de misy mieritreritra manana tsaratsara kokoa de miteny contre. Fa rehefa matoky teny ianao tena tsara be anao de ozy ianao hoe sur contre. Izy anao bureau taloha. Fa fanomponan'Andriamanitra ilaina an'izany. Manao ianao tonga ny devoly mi-contre de anao mi-sur contre. De araka ny teninay foana hoe zay efa misy atakiny efa misy hitanao mihitsy hoe ady ara-panina atakiny devoly mahazo anay de zao fotsiny teninay eretanay ty ry satana fa zao zay ray reraka aloha ny aza foana ny anay mivady de zay foana zay ray reraka aloha fa tadidio fa tamin'ny andro Mosesy rehefa niona Farao sy Mosesy ny loza voalohany vitan'ny Arona vitan'ny mpanompon'ny Farao, ny loza faharoa vitan'ny Arona vitan'ny mpanompon'ny Farao, fa ny loza fahatelo voakasepotro Farao. Fa za koa de teny aminao io vitatsika io fa mila mafana fo sika. Mila mafana fo sika. Tenao mila mafana fo, mila tena mirehatra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ianao. Ary amaranako azy de hoe masoto fahazamalaina ary ka fanafo amin'ny fanomponan'ny tompo mifalia amin'ny fanantenana. Mety mafy araka ny teny Maria zao teo, mafy. Mety mafy ny zavatra lalovantsika amin'ny fanompontsika an'Andriamanitra fa manana fifaliana. Io ngery havana ataontsika io, tsy ataontsika ho an'olona, io raha atao an'olona efa najanona efa ela, fa ho ataontsika ho an'izy io ho an'Andriamanitra. De mifalia amin'ny fanantenana satria aorianao mahatonga antsika faly, zao mety mafimafy, fa zao manana fanantenana. Mifalia anao amin'ny fanantenana, ianao le faly io zany mbola mety tsy le zavatra mahafaly anao, fa manao asan'Andriamanitra ianao de faly be sahady ianao satria misy zavatra tenainao, zavatra tenaina nge zavatra mbola tsy tonga. Fa le asa aloha ny ataonao zao amin'ny hafanam-po, halleloia. Fa ny zavatra atenainao mbola aorianao, miareta amin'ny fahoriana, halleloia, miareta. Voaritsika io ry havana. Vitatsika io. Jesosy tsy mamela antsika irery araka le Isaia 41 teo, tsy mamela antsika irery. Mampahery anao sady mamonjy Andriamanitra zany mampahery. Tsika misy fotoana mierikerika fa tsika tsy avelan'Andriamanitra eritreretra erikerika fa za ingeny Andriamanitra hoe za io hoe za no mandidy an'io izy Andriamanitra. Fa zao mahereza fotsiny ianao. Amin'ny fotoana ianao voninandroso, Andriamanitra miara-mandroso aminao. Tsy mandeha irery ianao. Mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta. Miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Ny olona maharitra amin'ny fivavahana tsy resy anady. Ny olona maharitra amin'ny fivavahana mijoro. Ny olona maharitra amin'ny fivavahana miala mainy Satana de mahereza ianao. Tianao Jesosy za matoky fa iarahira amiko antiry ty ianao mampafana fo be atsika tiry ty. Nao tsika samy tena anatin'ity. Raha azonao atao mihitsy de ohatra miaramila mihitsy tsika androany. Ijoro anao jeriatrika manoloana an'Andriamanitra tsika androany. De ohatra n'ireny miaramila tena vonina andeha hiady reny mahereza ianao tianao Jesosy ataontsika tiry ty ho voninahitr'Andriamanitra de samy mahery ivavatsika ao amin'izany. Halleluja. Iza daholo le miaramila an' Jesosy androsao. Halleluja. Sotra Jesosy voniny zay Jesosy manaova jeriatrika mihitsy ianao amin'izao fotoana zao de tenenao Jesosy za vonina amin'ny hafanampo. Halleluja. Miarakaraka ny andro soanay manao ny asanao raha olo atsapanay farofotra aminay zimsamenay tokoa na satana razy lehibe lolompo nay babarony sanao inazy to fa manao say hoavaly manatananay tsy anompo anao say aniavaletray nanao fatay eo mandray say namomba ny asanao
manao eny jesosy samy manao eny eny jesosy eno a eny jesosy eny mo jesosy de ambava sy ampo e alleluia eno dori mizandrafyanay miasanao ray a rerakeo izy a zay tsy tivy zany alleluia tsika tsy resy zany alleluia sami mamare eny jesosy eno ae raha mandroso anao de tombo ery matoky anao zay halleluia enao iado anay jesosy zay afanafotsy halleluia amen nahoa jesosy raha momba ny asanao a eny jesosy eno a halleluia eno a jesosy daholo jesosy etoeninay dededele jesosy halleluia rehefa eny de eny sanatry zany tena tsisy condition jesosy halleluia miampy ty manana eny fa enao koa manana eny kena iatao jesosy halleluia raha tsika vavaky zany ravana malala halleluia asika za miteny hoe jesosy a tena ny anay koa eny a mialo ry havana tsy ny anay mivady any hatramin'ny zanaky kely reo fa mahafantatra fa eny halleluia eny zay ravana manompan'andriamanitra tsisy condition zany zay ravana tsy hoe manao antiasy ty de am'izay zay jesosy mba tahinao na am'izay zay jesosy ninengy ravana efa azonay efa fovinjany ny fitahin'andriamanitra zany manaraka anay zany lanitra am'izay zao ny tanjona halleluia zay ravana tsy miteny zany za jesosy a ataoko ty asanao ty fa zao jesosy a za ataovy an'izao fa nekeny atsika hitrany an-danitra de efa tsy zavatra tsy voavaly ry havana ary nanaovany atsika nanovan'ny fotsika ny fiainantsika ohatr' zao de manonotry sisitsika fitahiny zany ry havana malala tsy mba anaovana chantage amin'andriamanitra zany hoe za andriamanitra tena anompo anao fa ataovy an'izao ataony mihitsy zay mety mihoatra noho zay nietretinao raha manaiky ianao halleloia de maherezy ianao mahereza fa andriamanitra mila anao mila ny hafanamponao ny asan'andriamanitra mila ny hafanamponao ny asa midevoly ry havana
fa io dia tena ho contrentsika amin'ny hafanam-po sy ny fahazotony ho asany maiziny io na ny fitantanantsika olona ho any an-danitra ny fitarihanao olona ho any an-danitra mitoroteny ataonao ilanao hafanam-po zany anao manatoroteny anao mila fahazotony zany ifady aminy ianao mila fandavateny zany te ahery ara-panahy ianao mila mivavaka mandrakariva ka tsy reraka dia za dia tena aminao teneno hoe za Jesosy meo hery halleloia dia meo hafanam-po halleloia za rava namafana ny foka amin'ny fanompokan'Andriamanitra ary tsy andrasako anizanizy io ary ny ahy io tsy mba zavatra hoe manao ny olona dia manao fa za manao zay manao halleloia zay tsy manao tsy manao tsy maninona koa nefa zany fa za hanao satria za nomeny Jesosy fo mafana tsy zany nampiakatra ny température-ny hafanam-poko fa Jesosy nametraka taty anatiko an'izany ady atolotro azy ny haja sy ny saotra sy ny voninahitra ary ny heriko sy ny tanjako ny androko sisa rehetra dia anompoko azy ny arena sy ny fananako ny saiko ny mety raha misy zavatra ty anatin'ny saiko aty ry havana ninona fanomezam-pahasoavana ampiasaiko amin'ny fanompokan'Andriamanitra zany satria araha-otiko ny andro azo anaova-tsoa tsy fantatro roviana hatramin'ny roviana eto fa ny ara-rotiko dia androany navaka miteneza Jesosy ara-rotiko koa ny halleloia ivavakantsika amin'izao fotoana izao dia rehefa ivavakantsika dia tenenena hoe Jesosy za komba te hanompanao amin'ny hafanam-po ary tena tsy te alaina amin'ny fanomponanao dia atolory ny tenanao fa za mitenanao fa io olanao io amin'ny fanoratenanao sy ny hafanam-ponao ny afaka an'io satria anao mafana fo amin'ny asan'Andriamanitra satria anao mafana fo any Jesosy satria anao tsy miherikerika tsy miolakolaka dia ho afahan'Andriamanitra ary ataony miaramila mahery ianao ary niza tonga eo amin'ny olana mahazo anao io dia anao no mahay mampahery indrindra n'izany olona izany misaotra anao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity mankasitraka Jesosy satria tena reny mihitsy hoe mafana ny anatin'ny fona ihany Jesosy amin'izany toriteny izany androany fa ilaina hafanam-po ny fanomponanao Jesosy ary tsy mahazo menatra zay ny amin'ny filazantsara ary zay mila vonona miatrika ny zavatra rehetra fa ny andro nefa nataonao tahaka ny diamondra Jesosy ary zay tsy maintsy mitory ianao filazantsara anao ny famonjenao halleloia ary zay tsy hamitaka ny olona zay Jesosy tsy nampianarinao hamitaka izahay fa ny marina tsisy nafeninao ny mpianatra ary tsisy nafeninao anay zay mba kely fantatray tsy afeninay ary ampitomboy ny fahalalànay isan'andro da ampianaro zay dia meo hafanam-po zay dia atao fitery amin'izany hitondra olona ho any an-danitra izany izay misaotra Jesosy za mivavaka ho an'reto mpanomponao rehetrarehetra Jesosy nizaniza tonga eto izy androany mety misy olona androany vao teto izy Jesosy meo hafanam-po zany olo zany tena meo hafanam-po zany olo zany ampiakaro ny hafanam-ponay fa ilainy zany amin'izao andro farany zao Jesosy ilainy zany Jesosy amin'izao andro farany zao amin'izao akaiky fiavinao zao Jesosy tena ilainay zany matoky Jesosy fa mitananao mahery dia hikasika sy hamangy ny tsirairay avy voninahitry ny anaranao zany ny devoly sy ny satana Jesosy dia afatotra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingoka na dia literaray tamin'izay nafafy zay azy androany fa amoa avy zato eny tsy manam-patapirana anaty olona tsirairay avy Jesosy halleloia dia ataovy mifindra amin'ny olona rehetra zay manaraka an'izao fandaharana zao ny hafanana zay efa nafindra anao teto amin'izao fandaharana zao Jesosy taovy mafana fo zay amin'izao fatanorana izao mihitsy tena tsy raitra kisoka mihitsy zay amin'ny fitorinan'ny fahamarinana tsy raitra kisoka mihitsy zay amin'ny fijoroana amin'ny fahamarinana amin'ny fitorinanao sy ny fanjakanao Jesosy milefitra eo anatrehanay ny devoly sy ny satana amin'izao andro farany zao mialohan'ny ilana eto amin'ity tany ity Jesosy dia zay mila mahita mihitsy ny devoly sy ny satana mangovotra sy miororo eo ambany faladianay ao amin'ny anaranao satria ny anaranao ny tafianay Jesosy zay tsy matahotra ny devoly dia matahotra anay no ny amin'ny herinao Jesosy ny anaranao tafianay Jesosy halleloia zany dia azo neto anatin'ny hafanam-po amin'ny fanomponanao misaotra Jesosy dia hosory ny tsirairay avy hosory ny tsirairay avy Jesosy hosory ny tsirairay avy izay mahitahita ny androso dia ampandriseo apetsaka mety mbola mandalo ady eto Jesosy ao aminao zay nahitany vahaolana misaotra Jesosy
voninahitra dia hoanao hatramin'izay dia ho mandrakizay sotra sotra jesosy malafafanamio ohatrana fona tonga teto izy tamin'ny androany sotra jesosy malalo halleloia amen ivavakantsika amin'izao fotoan'izao ny firenena ndao mpandrotsika ny nabavintsika erika raka avy eto frantsa izy ivavaka ny firenena tay tompo anabavy erika Tainy tompo pastera dia tainy tompo tsika rehetra iara hivavaka sika ny andriamanitra raitara indrindra misaotra anao izay fa totoza somatsara teto indray ny fotoana rehetra jesosy misaotra fa mbola afaka mihaino ny teninao indray izay mbola afaka nandray lesona nandray fampianarana indray jesosy mba hanananay amin'ny toe-po feno hafanana anao ny asanao mba hanana hafanapo aty anatinay jesosy mba aizanay manompo anao mba aizanay manao ny asanao jesosy dia tery izay tsirairay avy reto jesosy mba tena hanana n'izany toe-po izany amboaro ny fonay mba ahaizanay mitoro ny filazantsara-nao ahaizanay mijoro amin'ny fahamarinanao tafinerinao izay jesosy ahafahanay manatotosana izany ahafahanay manatanteraka an'izany satria raha ny herinay reto jesosy no tanteranay an'izany dia mety ho reraka izay mety ho vizana izay amin'izao andro faran'izao dia ataovy tena mitoetra tomponay izany teny izany jesosy mba tena hanananay an'izany fo mazoto ny anao ny asanao izany dia ankehitriny jesosy mitondram-bavaka indray ny firenenay hitanao izany firenena izany fa mbola ao anatiny tena fo malaindaina jesosy amin'ny indraindray amin'ny asa fanomponanao eny na mety manompo anao ihany izay tsirairay avy vahoaka malagasy jesosy fa mbola tsy tena mifikitra aminao tsy tena manana an'ilay hafanampo be dia ataovy mitsitira ao ampon'ny vahoaka malagasy izany hafanampo izany ny hanompo anao jesosy no nijoro amin'ny fahamarinanao indrindra amin'izao andro faran'izao fa be mbola tsy samy joro amin'ny fahamarinanao izany jesosy dia aoka jesosy ataonao ao am-pon'izy ireo sy ao am-bavan'izy ireo nitory an'izany amin'ny tsirairay avy jesosy malalo ary mbola mitondra-bavaka ihany koa jesosy ho an'ny ireo izay sahirana mandalo azy jesosy amin'izao fotoana izao afangio izy ireny misy tambatan'olona isan-tokantrano jesosy ianao ny anangana ny fiainan'izy ireny ianao ny anome hery azy ireny ary anome sakafo mahavelona azy ireny tsirairay avy dia ataovy tena mitsoky aminao ny vahoaka malagasy jesosy malalo ary angatahako ihany koa jesosy mba vanginao reny olona marary any amin'ny hopitaly ireny ny olona any amin'ny toerana misy azy ihany dia hositranao amin'ny rahanao eo ireo olona mbola any am-ponja jesosy dia vangio izy ireny jesosy mba ho resy lahatra ametraka amin'ny fiainana eo am-pelatananao hitodika aminao ary hiankina aminao fiainan'izy ireny hanana an'ilay hafanampo ihany koa hanompo anao dia apetrako fiainana eo am-pelatananao izany vavaka izany jesosy maintsy matoky fa ny olona rehetra izay miaino an'izao toriteny izao dia hanana hafanampo tokoa ny hanompo anao ary hijoro amin'ny fahamarinanao dia anao ny tera sy laza voninahitra mandrakizay jesosy malalo sotra jesosy alleluia amen alleluia sotra betsaka ny anabavy erika rakitsika mitondra antsika tanatazany vavaka amin'ny firenena izany dia tapitra tokoa ny fiarahantsika za miny fa nahery ianao teto ary za miny fa amin'ny hafanampo ny hanomponao an'Andriamanitra manomboka eto indray alleluia dia ny fiarahantsika eto ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra mihitsy raha miditra amin'ny site web ny akiradio na www.andramokaizo.com dia afaka miditra ao ianao dia meno ozapeo ianao misy hira ao azaparininy amin'ny hiran'izao toy izao misy hira mampahery ao hira teny frantsay teny anglisy teny malagasy hira pirazantsara daholo dia isaky ny adiny telo koa misy toriteny amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina raha sitrapon'Andriamanitra dia tsy hoe raha sitrapony moa izany fa izantsika ho vita raha vita ny toriteny androany dia mandeha raha pitso amin'ny folo fa raha zany misy toriteny enonao foana ao dia tahaka izany koa amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo ralina dia mbola misy fotoana kely ihany dia manaraloatra ihany koa mba manentana antsika satria ohatra somary nangingintsika tamin'ilay fanentanana ny fanohanana n'ilay hetsika kely ataontsika ilay gamaliela ilay volangonitsika dia omentsika ny sahirana anaovantsika zavatra ho an'ny sahirana ny Madagasikara matetika ny sahirana pitsika tsy hoe sahirana le ny andalan'ireny fa mijery olona mihitsika hoe ampiana ohatra hoe mpianatra any amin'ny EPP anala CEPE zao dia nitoanantsika izy tamin'ny taom-pianarana lasa teo nomentsika sakafo izy mihinana sakafo tsara hena trondro voankazo misy entrée kely isaky ny isan'andro satria efa leo an'le voamaina foana hono zareo isan'andro na indrindra ilay volana sy tapany alohan'ny CEPE zareo dia nomentsika sakafo
dia rehefa anolohany anaovana fanadina iray dia nometsika akanjo mafana. Dia avy eo indray rehefa hiditra hianatra, EPP hafa daholo zany a, dia avy eo indray a rehefa hiditra hianatra izy teo tamin'ny taom-pianarana teo dia nometsika fitaovana ianarana. Dia amin'io taona vaovao indraitsika hiezaka anao hetsika anapitsika ny saina ihany ka manita aminao raha misy azonao atao a, tsisy kely tsisy be fa zay voatsy raha ambony tanana dia agonitsika ireny a, dia atambatambatritsika ireny a, dia atsika eo amin'ny Jesosy ireny a, dia mofo dimy sy azan-drano roa vita be amin'ny ireny olona sahirana ireny. Dia oka ho fitahinao amin'ny manodidina isika ka raha misy azonao atao dia raisina tanandroa dia mandeha fa MP amiko a, dia angonongonitsika ireny dia ataontsika tonga any, tsy ho an'ny fandarina andramoka izao, tsy ho anay mivady zany voly zany, fa ho an'ny sahirana izay isorako ihany koa ny groupe ato amin'ny groupe Gamalela izay miara-misahana anay amin'izany, fa tsy hoe izay mivady rery akory a, fa tsy anaranay ny ao a, fa anaran'ny groupe Gamalela zany hoe ao daholo misy olona maromaro a miara-misalama amin'ny mivadika. Dia mankasitraka atsika dia mahereza daholo a, dia raha pitsika raha mbola tsy tonga amin'ny ranandro zao dia eo neto indray tsika dia mankasitraka tahin Jesosy a, fa ilay niaraka taminareo teto a, raha pitsika meo neto indray raha mbola tsy tonga Jesosy a. Alleluia, amen.